Faly miarabantsika rehetra indray revana malala rehetra amin'ny tompo mahatratra ity sabotsy faefatra amin'ny volana oktobra 2025 ity indray atao anatin'izao sakafom-panahy izao ary ibanjinantsika ny loha hevitra manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo. Ivavaka isika. R'Andriamanitra rainay mandrakizay eo, faly ny fonay midera mankalaza manome voninahitra anao ny amin'ity fotoana ity indray omenao anay. Ny tombon'androm-pahavelomana velanao iainanay, ny fanavaozanao ny herin-tanjaka fahasalamana ty anatinay. Ary indrindra omenao izao fotoana izao zahay, azonay indray mihaino ny teninao, satria ny teninao Andriamanitra ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. De misaotra Tompo, fa mino izay ny ianao indray no hiteny aminay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ny sakafom-panahintsika amin'ny teny ity ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny Mpitsara toko faharoa. Mpitsara toko faharoa ka ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy no raisina amin'izany. Mpitsara toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana izany. Ary ilay anjelin'i Jehovah niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokima dia nanao hoe nitondra anareo niakatra avy tany Egipta aho ka nampiditra anareo eto amin'ny tany izay nianianako tamin'ny razanareo mena azy. Ka hoy izaho, tsy manatsoaka ny fanekeko taminareo aho mandrakizay. Koa aza manao fanekena amin'ny tompon-tany ianareo, fa raha vao ny altarany. Kanefa tsy niaino ny feoko ianareo, koa inona moa izao no ataonareo izao? Ary hoy izao indray, tsy handroaka azy eo anoloanareo aho, fa ho tsilo eo amin'ny tehezanareo sy ho fandrika aminareo ny andriamanina. Ary noho ny teny izany tamin'ny zanak'Israely rehetra ilay anjelin'i Jehovah dia nanandratra ny feon'ny vahoaka ka nitomany. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Bokima. Ary namono zavatra teo izy atao fanatitra ho an'i Jehovah. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny ry havana malala rehetra amin'ny tompo ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ity soratra masina ity dia mampatsiahy miteny amin'ny zanak'Israely ny anjelin'i Jehovah fa hoe Jehovah ne no namoaka ny zanak'Israely niala avy any amin'ny tany Egipta mahatonga ao amin'ny tany Kanana. Fa teo ny zanak'Israely no gaga hoe fa manina ilay tany Kanana, tena efa nalefanay tany ny mpitsikilo fa misy olona ao ary le olona mipetraka ao olona matanjaka sy ngeza be daholo sy ny sisa sy ny sisa. Kanefa nalefanao anakeo zay de nandeha ihany zay amin'izao zay mila mifampiraharaha amin'ireo olona reo. Fa tonga ny anjelin'i Jehovah avy any de niteny hoe efa izany nanafaka ny razanareo avy tany amin'ny tany Egipta ary nampiditra anareo tataon'izao tany Kanana izao araka ny fianianako tamin'ny razanareo ary nitenenako fa tsy hanatsoaka ny fanekeko aminareo mihitsiny aho. De eo amin'izay koa aza mandeha manao fanekena amin'ireo mponina amin'ny tany io ianareo raha vao ny altarany. Fa inona izao ataonareo izao? Ny ataonareo izao io. Ka noho izany tsy handroaka azy hiala eo anoloanareo mihitsiny fa fandrika ao anareo ny andriamanina izay tadiavinareo ivavahana io. Maheno an'izany ny zanak'Israely. Tompo fony zay nitomany dikany teny hoe Bokima zay le hoe anaran'le tany dia ny dikan'izany de hoe ireo nitomany, izany hoe nitomana ny zanak'Israely rehetra
de nanao fanatitra moa zany a namono fanatitra teo lay anjelin'i Jehova mba ho famelana ny heliko reto a zanak'Israely a ireto ho fifonana eo anatrehan'Andriamanitra. Ao anatin'izao soratra masina zao ry havana de izao: tsarovy ny fitarihan'Andriamanitra anao, tsarovy ny fitarihan'Andriamanitra anao. Eto zao de ampatsahivon'ilay anjelin'i Jehova mihitsy amin'ny zanak'Israely hoe Jehova Andriamanitra anie nanafaka ny zanak'Israely tany Egipte, nanampy any zanak'Israely tao amin'ny tany efitra tany amin'ny dezera ary mbola nanome any zanak'Israely ny tany io kanefa nareo zao mandeha manaraka ny Andriamanina any. Tsarovy ny fitarihan'Andriamanitra ary satria Andriamanitra no nanafaka de tsarovy mandrakarivo zany. Zay le tenenin'ny anjely ato ary zay ihany koa ny tenenin'ny Tompo aminao. Tsarovy ny fitarihan'Andriamanitra ny fiainanao. Aza mieritreritra ianao hoe za ve zao anatin'izao problème goavana be zao ve de ahoana zany no momba ana de zao de zao de zao de miteny anina be eo ianao. Fa izao tsarovy ny fitarihan'Andriamanitra anao. Ianao anie maro anie ny olona izay maniry ny akaty fotsiny ohatra fa ianao no nitarihan'Andriamanitra mba ho tonga aty. Maro anie ny olona mbola te hiaina amin'izao fotoana izao fa ianao no navelan'Andriamanitra hiaina amin'izao fotoana izao. Fitarihan'Andriamanitra zany. Maro anie ny olona no te hiala ao amin'ny hôpitaly mbola tsaroako tsara nandeha namangy olona tany Condos, hôpitaly Condos fa tsy mahate hiditra mihitsy io. Kanefa ianao nomen'Andriamanitra fahasalamana tanteraka. Tsarovy zany fitarihan'Andriamanitra zany. Ary izy ihany koa no mamaha ny problème maro isan-karazany izay asehony amin'izay miseho eo alohanao eo. Mety ianao no mi-créer le problème, mety ny namanao no mi-créer le problème fa Andriamanitra de tonga mandravana zany problème zany eo anatrehanao. Tsarovy ry havana ny fitarihan'Andriamanitra. Ary ny faharoa de izao hoe aza manao fanekena amin'ny fahotana. Aza manao fanekena amin'ny fahotana. Ny andinin'ny faharoa koa aza manao fanekena amin'ireo mponina amin'ity tany ity ianareo fa raha vao ny alitarany. Fantatr'Andriamanitra soamantsara fa ny fanekeny zanak'Israely, ny fanaovan'ny zanak'Israely fanekena amin'ireo mponina tao an-Kanana ireo dia midika izay fa manaiky an'izay zavatra atao eo amin'ny alitarany eo. De ampatsahivina antsika ihany ry havana ny fataon'ny olona ohatra rehefa hanao fanatitra, fataon'ny olona hafa firenena rehefa hanao fanatitra de maka afo izy atao miredareda be le afo de asiana le sahafa vy ireny eo amboniny avela ho menamena tsara le sahafa, alaina amin'izay le zazakely mbola vao minono tsara iny atsipy eo ambonin'ny hohanina io. Iny amin'izay misy mitsetsetra amin'izay de iny anie zareo ny eritreretiny hoe fanatitra inoan'Andriamanitra kanefa famonoana olona. Zany ny zavatra atao amin'ireo fanatitra ataon'ny olona reo. Ary zany no ilazan'i Jehova Andriamanitra hoe raha vao ny alitarany. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo. Mety misy olona hiteny aminao andao nangà hiarakitsika. De ahoana andeha hoaizy? Mba andeha hanao revy kely, mba andeha hikôsoma kely, andeha hanalazy kely. Tsy olana anie le manalazy fa ny olana de izao mandeha ianao androany, mandeha ianao rapitso, mandeha ianao rafaka pitso tenenin'ny olona amin'izay hoe le zalahy iny mamolava de ianao samy miteny za tsy mamolava fa ndre mandeha isan'andro eny no misotro toaka kanefa ny lasa niditra tamin'ny fahotana ianao. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo ohatra fotsiny zany fa maro zavatra izay hita any ananiny ny resaka fosafosa sy ny sisa, fanaratsiana olona sy ny sisa. Raha vao ianao no mahasahy miditra ao anatin'izany tady teo
kejany zany ianao. Fa ny fahatelo ry havana de izao: miverena amin'ny tompo Andriamanitra ao. Miverena amin'ny tompo Andriamanitra ao. Tadiavin'Andriamanitra amintsika ry havana de fo madio, mitondra vokatra tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ahafahantsika manana fo madio de ny fibebahantsika amin'izay fahotana nataontsika. Nanao an'izay rehetrarehetra noteneniko teo izay ianao, tsy olan'izany fa misaotra an'Andriamanitra ho men'Andriamanitra n'izao fotoana izao ianao mba hahafahanao mibebaka ka manadio ny fonao, manadio ny fiainanao, ka mba hitera-bokatsoa, hiteraka vokatra tsara amin'ny fiainanao, ny fanarahanao an'Andriamanitra. Miverena amin'ny tompo amin'ny fo madio ary atolory azy ny fiainanao rehetrarehetra mihitsy, ny fiainanao rehetra sy ny fiainanao manontolo. Atolory an'Andriamanitra izany. Fa rehefa atolotra ao an'Andriamanitra zany, tahaka ny zanak'Israely ato zao tena hoe nitomany ny zanak'Israely noho ny zavatra izay nitranga, zavatra izay hitany nolazainy anjelin'i Jehovah taminy. Nitomany ireo zanak'Israely satria tsapany tokoa fa diso izy teo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa izay no ataonao de Andriamanitra kosa manokatra ny varavaram-pitahiana ho anao. Hivavaka isika ry havana. Jehovah Tompo Andriamanitra io misaotra anao izahay, fa tsy mandao ianao. Ny fanekenao de tazominao mandrakariva ary miantso anay ianao mba hahatonga anay hahatsiaro mandrakariva koa ireo fitarihanao, ireo fitondranao anay. De ampio izahay Andriamanitra mba tsy hanaiky hanao fanekena amin'izay zavatra maloto, hanao fanekena hanaovana zavatra maloto, fa kosa tena hitodika aminao, hiverina aminao, hibebaka aminao hatrany. De misaotra Tompo Andriamanitra ny amin'ny fiainonao zany vavaka izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Eny ary havana, samy hitahian'Andriamanitra daholo.